sy mankafia izany hoe copie-collé sy découverte Madagascar izany. Tsy lava resaka fa ho ampandrosotsika avy hatrany ity namana ity izy dia mariana fa avy any Nosy be Elville no tonga eto Ambanja andray anjara amin'izany catégorie découverte Madagascar izany. Tompo-kilasy tovovavy atolotra anareo ary zao Ijo Richard ny anarana entiny miantsehatra dia R Ijo. Aya tanana tiako anova tukanao tsamidiko tsatakako tiako anova bebe tiako anova tukanao tsamidiko tsatakako tiako anova bebe tiako anova tukanao tsamidiko tsatakako tiako anova bebe tiako anova tukanao tsamidiko tsatakako aya umbuaza la habe Salah apa kantengan nang yang ngano, jahit punya konsen namnya, lanan marungan nakaba. Ayero buzawa Amena lalana ihany koa ianao hofisaratsika ny R Ijo dia andetsika iteka mafy be. Tena maro mana-talenta eto Ambanja ary tonga taty izay dia efa be dia be ny soratra anarana natao anatin'ny copie-collé, natao anatin'ny découverte fa ajany kely aloha no mahakasika an'izay resaka izay fa efa voninao R Ijo sy Pani resadresaka indray. Ya. Fantaniko voalohany izay apetrako aminazy hoe avy any Nosy be Elville izy inona tonga anazy andray anjara amin'izao découverte Madagascar izao. Misaotra anao metraka ny fanontaniana. Antony nialaso nandray anjara amin'izao amin'ny copie-collé zao découverte zao dia hitako fa anisan'ny TV ny tegna matanjaka ny TV plus ka maro ny magnaraka izao fandarana zao. Ka mba mararoatra sady tia le hira sady mandray anjara amin'ny talentako anagnako. Nanahoana ny fanomanana? Ny fanomanana sarotro ihany satria raha hitanao zao azon'ny grippe sady azon'ny fièvre fa niezaka ihany mba anao zay araka zany mety. Makasitraka anao indrindra dia mirary soa ihany koa. Tsy ho lava resaka ihany koa fa ndao indray ary any totoizatsika ny fiarahana. Efa hitantsika manoloana io ny Copie-collé, TV Plus Reality Show.